Anatin'ny tontolon'ny fampianarana ihany intelo isan-taona dia manatanteraka fampiofanana ireo mpampianatra sy taletsekoly entina hanamafisana ny ahitaon'izy ireo sy ny hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana omena ny vahoaka malagasy sy ny Dnepm no tanterahana ny 12 aprily teo ka hatramin'ny androany ary ny andian'ny faharoa tamin'ny fampiofanana tamin'ny ity taona ity. Raha baka andriamanana eo amin'ny sarany mamy Sira Samely. Mpampianatra sy taletsekoly avy amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana manerana Madagasikara mivondrona eo anivon'ny Dnepm anjato ny mahery no niatrika ny fiofanana nanomboka ny 12 aprily teo ka hatramin'ny androany eto amin'ny foibe ny Dnepm Mahavoky. Ny andro voalohany moa dia nisy ny fiofanana no niraisan'ireo mpampianatra sy ny taletsekoly ary nanomboka ny 13 aprily teo kosa dia notsinjaraina ho telo izy ireo dia ny mpampianatra amin'ny Garabola, mpampianatra any amin'ny dingana amin'ny fampianarana fototra voalohany sy faharoa ary farany ireo taletsekoly. Direction nationale de l'enseignement privé de Madagascar, ny momba ny fanabeazana ny pirenena vaniny dia ao anatin'izay nampitaina tamin'ny mpanabe sy ny taletsekoly ao anatin'ny direction nationale misy anay atao hoe inona zany no amenan'ireo mpianatra mba hahatonga anazy ireo pirenena vaniny ary inona ireo toetra sy fomba fiasa entin'ny sekoly tsy miankina tsirairay avy anampina ny tanora ankehitriny mba hatongavana amin'izay tanjona izay. Dia ankoatran'izay eo amin'ny management organisationnel dia nofanina koa ny taletsekoly sy ny mpampianatra eo anivon'ny direction nationale mba ahafantarany ny hoe inona avy no tokony fanomanana atao na amin'ny lafiny toetra zany na amin'ny lafiny fomba fitantanana izany na ny fitantanana ny fitaovana isan-karazany ny olona ny mpianatra ny fifandraisana amin'ny any ivelany zany hoe ivelan'ny sekoly sy ny samy ao anatiny. Niovaraky ny sokajy misy azy ny loha hevitra tamin'ny fampiofanana tetika ho an'ireo mpampianatra any amin'ny Garabola dia nisy ireo torolalana hanamorana ny fampianaran'ireo ankizy madinika mamaky teny ary toy ihany koa ny fampahafantarana ny lalana mifehy ny fampianarana amin'ny sokajy Garabola. Ho an'ny sokajy misy ireo mpampianatra midingana amin'ny fampianarana fototra voalohany sy faharoa kosa dia ny fomba fampianarana ny taranja frantsay sy ny lalana mifehy ny fampianarana eo midingana amin'ny fototra voalohany sy faharoa no nanamariana ity fampiofanana ity. Ary farany ny sokajy ahitan'ireo taletsekoly izay nofanina momba ny fitantanana sy ny fandaminana eo anivon'ny sekoly. Toy ihany koa nefa ny fampatsiahivan'ireo adidy sy hetra samihafa alohan'ny sekoly tsy miankina ary farany ny sata mifehy ny sekoly tsy miankina. Intelo isan-taona moa no mikarakara fampiofanana tahaka izao ny Dnepm izay ezahana atao mifanitsy amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra.